Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika ravaka tsara ty alatsinainy fatelo ny volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bibin'ny salamo. Salamo fadimy roapolo dimy voalohany ka hatramin'ny fafito. Salamo fadimy roapolo dimy voalohany ka hatramin'ny fafito vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aminao Jehovah no nanratako ny fanahiko. Andriamanitra ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho, eny tsy homenatra izay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana anao menatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitraka aho. Tario amin'ny fahamarinanao ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy, ianao no andrasako mandritry ny andro. Tsarovy ny antranao sy nindrafonao Jehovah, fa atraitray ireny aza ny fahotany fahatany rako na ny ratsy nataoko no tsarovanao. Fa aoka araka ny famindramponao no ahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'izao andro iainantsika izao rehefa malala dia manamarika ny vanim-potoana iainantsika ny hafainganam-pandeha, hafaingana ny zavatra atao. Ny fiarakodia efa afaka mirimorimo, tsy tahaka ny tany amin'ny 20 taona lasa na 50 taona lasa, any amin'ny 50 taona lasa 100 kilometatra isan'ora na mahery-kelin'izany dia efa mirimorimo mafy amin'izao andro iainantsika izao, mirimorimo hatratra amin'ny 90, 80 kilometatra isan'ora amin'ny fiarakodia any amin'ny toerana sasany. Ny lamasinina mirimorimo ary na ny fomba fiasa ary dia aingana be. Talora manao asa marika dia atao tanana daholo ny asa marika, sao vokatry ny solosaina dia vetivetiny amin'ny tany-javatra. Aingana na ny manao saisie amin'ny manoratra io, na ny manao kajy io, na zao raha moa miampy ny antsoina hoe intelligence artificielle dia efa maika aingana kokoa vitan'ny intelligence artificielle, na ny manao tononkalo, na ny manampy manao tonon-kira, na ny manampy manao fikarohana any amin'ny fitsaboana. Ary dia efa maika miaingana, mirimorimo ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny. Fa raha tena jerena dia manako koa eo amin'ny lafiny toe-tsaina izy io. Lasa mahatonga olona tsy manam-paharetana, mahatonga olona tsy manam-paharetana ary mahatonga olona manangan-javatra tsy mateza. Fantatsika fa ny zavatra rehefa atao anaty faharetana dia mateza, na koa ny zavatra rehefa atao anaty faharetana, ao anatin'ny faharetana, ao anatin'ny fotoana lava dia manana fotoana izay hitiavana sy akamamiana azy ary hanatsarana azy miandalana. Miainga amin'izay ny atotoan'ny olombelona. Fa rehefa aingana loatra ny firimorimon'ny fotoana dia tsy manana fotoana na isainana akory aza ny olombelona. Mpandika anankiray dia milaza manao hoe na dia io sakafo hohanin'ny olona io ary, amin'ny fotoana nomboanao misakafo tovy amin'ny 12, misakafo ny 12 atoandro pile, marina tsara amantaranandronao 12 no misakafo, dia misakafo fa na dia betsaka tahaka n'inona ary ny sakafonao, na dia efa betsaka tahaka n'inona aza ny sakafo hohaninao dia izao tsy manome valiteny ny ato-dora tsy afaka 20 minitra noho ny mpandinika. Izany hoe afaka 20 minitra aty aoriana ny hinananao vao manome valiteny ny ato-doanao hoe voky ianao na mbola tsy voky ianao. Raha aingana loatra izany no misakafo ilay olona dia izao mety efa voky be izy, mety efa nohaniny ilay sahaza azy, fa mbola tsy ny ato-doha mbola miteny hoe tsy ampy izay tsy mbola tsy nanome valiteny ny ato-doha dia mbola mihinana ihany izy. Ahosia manao hoe io sain'ny olombelo io dia nataon'Andriamanitra miasa ao anatin'ny fotoana, mila fotoana. Haingana loatra nefa ny firimorimon'ny fotoanantsika.
ary de manjary manako ny fiainantsika zany satria mahatonga ny olona tratry ny rarin-tsaina na ny stress amin'ny andro ankehitriny satria tsy haranika ny sainy ny firimirimo ny toe-javatra te hanao zavatra be dehibe izy nefa ny tanany roa ihany te handeha akatsaka roa izy nefa ny tongony roa ihany te hijery zavatra be dehibe izy nefa masony roa ihany te ataony daholo saina ny zavatra maro samihafa izy nefa ny lohany ray ihany vokatra de manjary tratry ny stress ilay olona adia na eo amin'ny lafiny fitadiavana na eo amin'ny lafiny andavanandro ary de mahita olona izay tazantsika ny ankehitriny te hanan-karena tapoka te ho tafitaingana te ho havita zavatra aingana satria baikony fotoana hany ka lasa manjary reraka deny melo reraka alohan'ny anombohan'ny asa satria mafy loatra ny tsindry ny fiazakazaky ny fotoana sy ny fiazakazaky ny fiarahamonina amty soatra masina zay eto am-pelatanantsika ity de mampiato antsika ny salamon'i Davida mampiato antsika andinika ny manodidina antsika mampiato antsika ao anatin'izany rotoroto zany mampiato antsika amantatra ny manodidina antsika tsy hoentin'ny fotoana fa ny mitondra ny fotoana tsy fehezin'ny fotoana fa mifeny fotoana ary dia mampiato antsika ao anatin'izany rotoroto zany Davida am'ty salamo 5 ty ary asehony ny lalan'ny antsoina hoe fiadanam-po ny lalan'ny antsoina hoe fahatoniana ao anatin'ny asa nefa fahatoniana ao anatin'ny azakazaky ny fifaliana dia manome fanalahidy ny lalan'ny fahatoniana Davida am'ty salamo 5 ty dia asehony manao hoe miandry an'Andriamanitra ny olona zay ny lalany voalohany indrindra ny fahatoniana de zao tsy ny rotoroto akory tsy miazakazaka tsy aroa akory fa olona miandry manantena an'Andriamanitra hitantsika amin'ny 1 sy 2 miandry an'Andriamanitra ina ny hoe miandry an'Andriamanitra ny hoe miandry an'Andriamanitra tsy hoe tsy manao na inona na inona ny hoe miandry an'Andriamanitra de tsy hoe olona tolora-potsiny fa ny hoe miandry an'Andriamanitra de mino fa Andriamanitra efa nelo lalana tamy zavatra rehetra zay natao manampy antsika am'izao rotoroto zao ara ny salamo 5 eto tsy hoe hoentin'ny fiainana fa mitondra ny fiainana tsy hoe ampiasain'ny vola ampiasain'ny fitaovana ampiasain'ny fitadiavana fa mampiasa ny vola mampiasa ny fotoana mampiasa manodidina antsika ary rehefa isika no mifeny ny zavatra manodidina antsika de zao azotsika ataony mahana fahatoniana saingy zao fetsy lay ratsy ka ataony rotoroto mandrakariva ny olona tonga ao an-trano mezakazaka mirimorimo any ampiasana tonga any ampiasana mezakazaka mirimorimo tonga any an-trano mezakazaka mirimorimo ndray andeha hiangona tonga any am-piangona mezakazaka mirimorimo ndray ho any an-trano rehefa teremetra-panontaniana hoe inona tokoa moa no tokony hiazakazahana de tsy mahavaly lay fanontaniana hoe ahoana tokoa moa ny mezakazaka fa nitsapinao de zao miaraka mirimorimo atsy aroany olona Davida eto te manafatra manao hoe manana finoana miandrasa an'Andriamanitra apetrao amin'Andriamanitra ny adinao apetrao amin'Andriamanitra ny asanao apetrao amin'Andriamanitra ny tebotebonao apetrao amin'Andriamanitra ny manahirana anao fa tsy voavahan'ny saina samirery ny firimorimo ny fiaina vanim-potoana ankehitriny manjary mora menjera ny olona rehefa mezakazaka tafahoatra mihoatry ny heriny izy manjary mora menjera mora silafaka mora mankahala rehefa avy eo mora tia hanan-javatra vetivety tia hita vokatra vetivety ary de manjary lavo mora kivy na mora reraka na mora tonga amy tenin'ny tanora hoe miraviravy tanana zany de afaka malala ny fanalahidin'ny fiadanam-po fanalahidin'ny fiainana de zao fahatrikina an'Andriamanitra miandry an'Andriamanitra hoy ny bokin'ny Salamo 119:13 fa ny faharoa de zao ny lalan'ny fiadanana sy ny fahasambagana ny Davida eto de ny lalana fanekena ny lalana voasoritr'Andriamanitra fanekena ny lalana voasoritr'Andriamanitra hoy Davida eto manao hoe ampahafantaro ny lalanao ampianaro ny sitrakao tario amin'ny fahamarinanao
Iavako zava-dehibe mahatonga fato ny tsaina ny faneketsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mahatonga fiadanam-po ao anatintsika manoloana ny io asantsika sy io fiainantsika io ny faneketsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra isika fa ny sitrapontsika ihany ny tiantsika tanteraka. Ary ndraindray na le tena sitrapontsika ara tsy fantatritsika akory. Inona le mahasoa? Dia mampiada-bory avako malala, manasitrana le avako, mampisy fifaliana le avako ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana no mataka ny sitrapon'Andriamanitra io? Andriamanitra ihany mampafantatra ny sitrapony amintsika. Tsy itsika ny mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, tsy asantsika zany. Andriamanitra ny mampahafantatra antsika ny sitrapony miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga Davida ny tena ampahafantaro ahy ny sitraponao mba hananako fiadanana sy fahatoniana. Ampahafantaro ny sitraponao mba ho tanterahiko sy ataoko mba hitondra fifaliana sy fahombiazana ho ahy. Afaka malala. Tsy afenin'Andriamanitra amintsika ny sitrapony. Nahoana ny tsy afeniny? Hitantsika. Jaona 2:10 hoy Jesoa, tsy nataoko hoe ianareo hoe mpanompo fa efa nataoko hoe sakaiza anareo. De zay reko tamin'ny raiko no efa nampahafantariko anareo. No zany tsy zava-miafina amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mibitsiky ny fanamasina ato anatintsika ato no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy any ivelany tenantsika kakaroantsika atsiaro, fa ny sitrapon'Andriamanitra ao am-potsika. Mibitsiky ny fanamasina ato anatintsika noho ny fiainam-bavaka, noho ny finoana anatsika de zao tsy miafina antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra iny de mampiada-po antsika. Ekeo ary le sitrapon'Andriamanitra iavako. Ekeo le sitrapon'Andriamanitra lalovanao. Fa za manao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra io. Aza mamorona sitrapo hafa fa ekeo le sitrapon'Andriamanitra. Ekeo le fandaminan'Andriamanitra. Ekeo le fandaran'Andriamanitra. Zay zany, ity ny fandaranao Andriamanitra. Zay zany ny sitraponao Andriamanitra. De manana fahatoniana ianao. De manana fifaliana ianao. De manana herety miasa vaovao indray. Satria ny finoana no anombohan-javatra. Fa ny fahatelo afaka malala. Zay asehony ity mpanao salamo ity, asehony Davida ity hoe lalan'ny fahatoniana, ny lalan'ny fiadanana, ny lalan'ny fahasambarana. Dia ny fahatelo dia hoy izy, ny fahotan'ny fahatanyrako, ny ratsy nataoko, ry aza ireny tsarovanao. Fa aoka ho araka ny famindramponao no ahatsiarovanao. Inona ry avako malala mampisy fiadanana? Ny fibebahana, ny fifonana, ny fifandraisana milamina amin'Andriamanitra. Fantatra Davida tsara ny ditry ny fahatanyrano. Davida inge fantatsika ny toetrany, ka mo Davida marina mandrakariva. Zay mahatonga azy mitemana hoe nisy ny ditry ny fahatanyrako, nisy zavatra nataoko bidiby tany alohan'izao fotoana iresahako amin'izao Andriamanitra. Fa izao aza tsarony reny, fa jereo amin'ny famindramponao. Afaka malala. Inona ny lohalan'ny fiadanana sy ny fahatoniana amin'izao tsika rotoroto, stressé, tebiteby atsiaroa, manjary lasa tsy mahay miresaka amin'olona, tsy mahay, lasa mora sositra, mora tohina, kizitina. De hoe Davida manao hoe manana fahatoniana. Satria nahoana? Satria efa navelon'Andriamanitra heloka ianao. Aza donona fa tsy nanisa ny fahadisoanao Andriamanitra. De toy ny olona tsy manatsiny ny herinao amin'izao malaina, amin'izao atoandro zao, zao arivo zao. De toy ny olona tsy manatsiny ianao. Satria nahoana? Satria namindra fo taminao. No zany de zao. Lalan'ny fahatoniana de ity, lalan'ny fifonana, fangataham-pamelana amin'Andriamanitra, ary finoana fa efa navelany heloka. Ny tsy fahatsiarovantsika voavela heloka rehefa malala de mahatonga stress, mahatonga tebiteby, mahatonga tahotra ny androso aty anatintsika. Ny tsy fahatsiarovantsika fa tian'Andriamanitra isika, ny tsy fahatsiarovantsika fa zanak'Andriamanitra isika, na ny marimarina kokoa, ny fanadonontsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny fanadonontsika ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra de zao manjary vato misakana ny fifaliana aty anatintsika. No zany de ambarany Davida eto fa ny lalany mahatonga azy ho sambatra sy tony sy naomby mihitsy de zao izy vita fihavanana tamin'Andriamanitra, izy efa nibebaka, izy ny fona, izy nahatoko ny famindrampon'Andriamanitra. Afaka amin'ity alatsinainy zay vao manomboka ny herinandro ity
de mampanantena anao Jesosy, mampanantena anao ny tompo fiedanana sy fifaliana. Raha vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy de ny teniny de zao fiadanana. Noho zany revako malala ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika de fiadanana sy fifaliana. Esoreo eo an-tsay anaran'ny fieritreretana fa zany kristianina zany de milomana ao anatin'ny tebiteby, milomana ao anatin'ny tahotra, milomana ao anatin'ny tsy fahampiana, milomana ao anatin'ny fahoriana. Tsia maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy ary efa nanonona fiadanana sy fifaliana ho anao. Ary ko tonono anao amin'ity alatsinainy ity. Fa izao noho izy ny mpanao salama eto manao hoe mananara toe-po manaiky an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, miandry an'Andriamanitra. Fa izay miandry an'Andriamanitra ho salamo ho Isaiah-Mpaminany dia mandroso soery elatra ny akarany. Matokia an'Andriamanitra ny dikany hoe miandry an'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra. Ekeo ny sitrapon'Andriamanitra, fatary de ekeo ny sitrapon'Andriamanitra, mifalia amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary mihoatra noho zany mibeba ataovy izay havananao amin'Andriamanitra. Ivavaka sika tompo misaoranao zahay fa tsy nafeninao anay ny lalan'ny fahasambarana sy ny fiadanana. De ao aminao Andriamanitra irery ao aminao zay namela heloka anay, ao aminao zay andrasanay sy ametrahanay ny fiainanay sy ametrahanay ny tebitebinay. Ao aminao Andriamanitra no ametrahanay ny fikasana tsara sy ny faniriana ty anatinay. Vavak'izay tompo tahito ity tontolo andronay ity, atao tontolo andro zay hananany fiadanana sy fiadanam-po ka tsy tahaky ny akoho fahelin'ny rivotra zay sanatria fa miorina tsara ao aminao Andriamanitra, mahatoky ny fitiavanao. Eo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka. Vavak'izay tompo ho an'ireo tsy salama, vavak'izay tompo ho an'ireo manana ady am-panahy, vavak'izay tompo man'ireo manana olana ampaherezo izy ireny, mitaia azy ireny ianao, za mahafoina mahasaraka azy ireny ianao, jerevo amin'indra fonao ny fiainany tsirairay avy manaraka so mofonay zao Jesosy atao feno fiadanana zay ireny izy ireo aminao de omeo azy tompo satria Andriamanitra fiainana sy fitiavana ianao. Zay ireo ny tanindrazanay tompo malala vao ny olana ny fanirinay de ny lamina ny tanindrazanay androsonay amin'ny fiainana feno fifaliana ao anatin'ny filazantsaranao de manam-pirena ianao de mametraka sahady ny fiainanay amin'ity andro ity ho ambany fitahinao Jesosy hatrany. Amen.